mifanohatra amin'ny zavatra efa nifanekena taminao Andriamanitra. Fa androany Jesosy miondrika izahay, manaiky izay fa resy ny fitiavanao, manaiky izay fa resy ny fahalehibiazanao, manaiky izay ny tsy lovy ny fahatsaranao indray. Rehefa ianao no mitaratra anay Andriamanitra dia hafa mihitsy ny famirapiratany fiainanay. Izao rehetra izao mety mahita ny fiainanay tahaka ny miosopotaka, izao rehetra izao mety mahita ny fiainanay tahaka ny tsy misy fahombiazana, fa rehefa tarafy ny fahatsaranao izay Jesosy dia ao anatin'izany dia mission voninahitra Andriamanitra, satria ianao ilay nanalanay tamin'ny maizina mba ho tonga ho amin'ny fahazavanao mahagaga. Dia androany Jesosy amaky ny teninao izahay, hipetraka amin'ny toerana izay efa nanendrenao nay tsirairay avy izahay, dia tsy inona fa ny toerana ahafahanay midera sy manome voninahitra ny anaranao, amin'ny anaranao ilay mpanjaka avy indrindra, masina sady mandraka izay, ilay tena mampifaly anay isan'andro, ilay tena fitiavana marina, ilay mampitsika anay isan'andro eo amin'ny fiainanay. Anao ny voninahitra Andriamanitra anay. Alleluia. Amen. Ndao tsika mbola hitehaka ho an'i Jesosy ihany amin'ity fotoana ity dia sokafantsika amin'ny bokintsika amin'ny Salamo fahasivy amby roapolo. Salamo fahasivy amby roapolo. Salamo fahasivy amby roapolo andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo fahasivy amby roapolo andiny voalohany sy ny faharoa dia fitaomana antsika tsiraray avy hiverina eo amin'ilay toerana na eo amin'ny antom-pamoronana antsika tsiraray avy. Raha ny fironan'Andriamanitra tsika dia izy no manana tanjona sady malala ny tanjona no amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tsy tsika mamariparitra hoe izao no tiako atao amin'ny asa fanompona. Natao hoe asa fanompona dia izao misy tompo dia ilay tompo ny dikte anao ny zavatra tokony ataonao. Izany hoe izy no mametraka ny zavatra rehetra tokony ho arahantsika tsiraray avy. Salamo fahasivy amby roapolo andiny voalohany sy faharoa izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida: manomeza an Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehovah. Omeo an Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Amen. Amin'ity fotoana ity Jesosy ny fiangona tena andrasanao amin'ny tsiraray avy dia ilay toe-po ankasitranao Andriamanitra. Jesosy eo tsy misy fitafiana ivelany afaka manafina na manakona ny fahaloton'ny fony tsiraray avy. Fa androany Andriamanitra zavatra andrasanao dia tsy ilay fiderana akory, fa toe-pon'ny olona efa resy lahatra taminao no mandeha mideranao Andriamanitra. Izay mahatonga anao milaza ny amin'ny boky Isaia, milaza hoe izao olona no foroniko ho ahy izao no anambara fiderana ahy. Tsy afaka ny anambara fiderana mifanaraka amin'ny andrasanao izahay raha tsy efanao mihitsy aloha Andriamanitra. Tsy afaka ny teny izahay ny tena eo amin'ilay sehatra sy eo amin'ilay valeur tena andrasanao raha tsy efa manana fo tena voazo ny teninao sady feno ny teninao Andriamanitra. Anao ny saotra Jesosy, anao ny fiderana Andriamanitra, anao ny fankalazana mandrakizay Andriamanitra. Dao sandratsika ny tanantsika androany dia andaontsika no vavaka fisaorana fotsiny. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny momba ny tsiraray avy, ny amin'ny tontolo misy anay Andriamanitra. Tsy voatery amin'ilay eritreretinay fa zavatra azonay antoka dia izao manana kady ianao. Ary faly izay satria ianao nefa mialohanay amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra. Tsy resy izany ny fiainanay Andriamanitra. Tsy maninona izay fomba fijerin'ny olona, ary indrindra Jesosy tsy maninona izay fomba fijerinay, fa ny fomba fijerinao irery ihany marina sy tsy maintsy tanteraka sady arahanay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy be sady hika alleluia be ho an'i Jesosy. Alleluia. Oh! Alleluia. Ndao mbola hiaraka nandratra fisaorana an'Andriamanitra tsika sy anao androany. Asandrato ny tananao dia sokafo ny fonao androany Jesosy eo. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'izao fotoana izao indray ahafahanay miombona tanteraka eto anatrehanao. Misaotra ny amin'ny famindramponao Jesosy misaotra anao izay Jesosy fa tsy takatry ny sainay isan'andro Jesosy ny fitantananao ny fiainana tsirairay avy izay mbola tafajoro eto Jesosy izay mbola tonga eto amin'izao toerana izao fotoana izao Jesosy ny tanteraka dia noho ianao irery ihany Jesosy manandratra anao izay Jesosy fa tsara loatra eo amin'ny fiainanay ianao isan'andro manandratra anao izay Jesosy fa mendrika anao tompo ny saotra ny dera ny haja Jesosy raiso tompo ny fiankofanay androany raiso ny saotra izay sandratra eo anao androany Jesosy fa mendrika ao anao irery izany Jesosy eo sokafanay fonay Jesosy dia anandratra amin'ny feonay indray izay Jesosy androany anambara fa tena mendrika ao anao tokoa tompo ny saotra eram-po raiso tompo
Alleluia. Do iaraka anokatra amin'ny feo atsitsika dia hira androany. Asandrato feo anao sakafo mombanao rehetra androany, sakafo ny fonao dia ataovy efa anatin'ny fonao lalina ny tononkira androany, tena ataovy tena afa ny anatin'ny fonao lalina le teny ambaran'ny vavanao anatin'le hira androany hoe ho anao tokoa Jesosy eo ny saotra, ho anao ny tera, ho anao ny laza Tompo. Halleluia. Ny saotra eram-po ho anao, riray masino satria nomenao ho anay Jesosy zanakao. Anao ny saotra eram-po ho anao, ny saotra eram-po ho anao, riray masino satria nomenao ho anay Jesosy zanakao.
Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, mankasitraka anao zay Jesosy, misaotra anao zay Jesosy fa misitraka an'izany tombontsoa rehetra zany zay miaraka aminao Jesosy, ho anay malemy Jesosy atanjahanao zay Jesosy, ho an'izay marary sy tranonao Tompo, misaotra anao zay Jesosy, tsy diso anjara ny tsirairay avy ao aminao Jesosy, manana izay manana anao, mankasitraka anao zay Jesosy, misaotra Jesosy, mendrika nidera ny tompontsika sandrato ny feonao, mendrika anao Jesosy, mendrika nidera ianao anandratra ny fonay, anandratra ny tananay zay Jesosy, anandratra ny fanahinay zay ho aminao Jesosy, fa mendrika loatra ianao Tompo, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, mendrika nidera, mendrika nidera, mendrika nidera, sy niatsa asandratra ny tananay hoanao, mba hovonina hitrao, mendrika nidera, sy niatsa asandratra ny tananay hoanao, mba hovonina hitrao, mendrika nidera, nidera, sy niatsa, sy niatsa, mendrika anao Jesosy, mendrika anao Jesosy, nidera, sy
Jesosy makasitrakanao zay ny am'fanahinao Jesosy misaotra Jesosy ny am'fanotronanao eto amin'izao toerana zao misaotra Jesosy ny am'famanginao fony tsirairay avy amin'izao fotoana zao Jesosy hifonana eo anatrehanao Tompo izay endrika mpiankofana rehetra Tompo mety eto anatin'ny fifaliana zay dia mora aminay Tompo manandratra ny fiankofanay mety fa amin'ny fotoantsarotra kosa Andriamanitra indraindray mety adinay na dia manandratra anao ary tena hifonana eo anatrehanao zany fa androany zay Jesosy tena hisafidy Jesosy anandratra anao amin'ny fotoana rehetra nirina Tompo mety circonstance lalovana tsirairay avy Jesosy dia anandratra anao zay androany sokafanay anao fonay Tompo sokafanay anao mombanay rehetra manjakanao tanteraka androany Jesosy anao zay Jesosy tahaka ny sadraka tahaka ny sakatra tahaka ny Abednego Jesosy manandratra anao zay Tompo na dia mbola tsy hita amin'ny masonay aza Jesosy ny fahatsaranao eo fiainanay tsirairay avy dia anandratra anao foana zay hijoro mahatoky foana zay Jesosy hijoro mahatoky foana zay Jesosy eo amin'izay nametrahanao anay eo amin'izay toerana hitondranao anay tsirairay avy Jesosy dia hijoro anao zay Tompo sokafanay ny aminay rehetra androany indro zay Jesosy antonanao Jesosy miantoraka eo tombotrao zay miankohaka eo anatrehanao zay hoentinay miankohaka eo anatrehanao mombanay rehetra Jesosy hoentinay miantoraka eo anatrehanao Jesosy zay rehetra mombanay Tompo ny ankonanay Jesosy mombanay ny fisaintsainanay ny fonay Jesosy na dia fananana zay menao anay ary Jesosy dia hoentinay Jesosy miantoraka eo tombotrao androany satria ianao rery mendrika anipazanay Jesosy ny satro-boninahitra dia androany Jesosy manantona anao eo tombotrao zay Jesosy mibanjina anao zay Jesosy tsisy afa-tsy anao ririany mahavitanay eo aminao ririany mamety ny fiainanay ao aminao ririany Jesosy mahatsaranay tsirairay avy Jesosy irejiry anao zay Jesosy androany dia anompo masonay zay anompo mombanay rehetra eo anatrehanao zay Jesosy manandratra anao manome voninahitra anao Tompo amin'ny ataonay rehetra amin'ny asanay rehetra Jesosy dia mankasitraka anao zay Jesosy mijery anao tsy atahotra eo mafahitana ahita toy ny fijerinao mijery anao fianao no mpamonjy ahy mafahendreny
zay tompo milanao 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 amin'ny fotoana rehetra milanao 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 zay Jesosy milanao zay Fanahy Masina fotoana rehetra milanao zay Jesosy eo naiza naiza lianay amin'ny toerana rehetra Jesosy eo nininona amin'ny situation fiainanay nininona zava-misy eo amin'ny fiainanay milanao foana zay Jesosy eo tsy mahefa nininy zay tompo rasaraka aminao ianao tompo milainay amin'ny fotoana rehetra amin'ny androm-piainanay rehetra Jesosy dia milanao zay Jesosy eo ifikitra aminao zay Jesosy ifikitra aminao zay Jesosy eo iaraka aminao tompo naiza naiza lianao Jesosy eo ilainainao Jesosy eo na fotoana inona Jesosy eo milanao zay Jesosy isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-segondra tompo milanao isan'andro zay Jesosy milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-segondra tompo milanao isan'andro zay Jesosy eo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-segondra tompo milanao milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-segondra tompo milanao unisaiko ny fanahiko maniry mafiana sy misy toerana tataroko ny eo anilana ny eo akaikinao ihany tompo no mahatsara
tiaka ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Misy olona ve eto mahazo toerana tompoko azafady tonga fotoana nomezantsika voninahitra an'i Jesosy tsika amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona mandroso tompoko dia taty safidy mandroso atena dia mandroso tompoko ie prainy Jesosy tompo za io mijoro vavolombelona androany a voninahitry ny tompo fa za zany tsy te hijoro vavolombelona mihitsy raha tsy le hoe tena tiako le hoe zavatra angatahako zany dia hoe ino ny tiako hijoroana vavolombelona eto dia eo mivavaka dia rehefa misy mijoro vavolombelona za Jesosy mba te hijoro vavolombelona dia tsy ana foana zany dia miteny fotsiny teo ampotoana mba miosinina raha mba hijoroako fotsiny raha ohatroatra zany dia tamin'ny sabotsy teo petraka eo zany dia rehefa mandeha amin'izay ny rasy le faraparana iny zany dia hoe hidera andao amin'izay tsika hidera kely ozy izy pastera sy ny aroatra dia vao nitsangana dia ohatrany nandiha tonga dia ohatrany nisy desir ohatrany nisy nitataka be zany tato amin'ny feako tato dia io zay inona ary zany dia miteny anto fa maninona raha za ty mandia be ty dia ataonao ohatrany tsy afaka mihetsika mihitsy ny tongotra zany tsy afaka mihitsy dia za ty dia manao ihany zany dia manao mouvement hoe sao dia zany mahafaka azy na ohatroatra zany kanso teo dia tsy niraraiko izy hoe mieritreritra fotsiny koa zany hoe dia ahoana zany aho rehefa hivoaka eto zany tsy handeha hiasa sy anina zany rehefa avy eo fa ody dia noho ny avy eo amin'izay a ohatrany nandiha any zany fa tsy ohatrany hoe tsy dia tena niraraiko be tsony le zany fa hoe zay zany le izy fa noho ny avy eo ohatrany nisy mouvement kely zay tonga dia nisy nirefitra be zany tato tonga dia nijanona le izy dia sora Jesosy voninahitra ho an'ny tompo fa normal tsara ihany le izy avy eo dia tsy maintsy hijoroana antsika te akamafo an'i Jesosy. Alleluia. Fijoroana vavolombelona manaraka atsangana hoe tanàny taty azafady izy izy teo ataty safidy io izy io ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany a fito taona lasa izy zay no niteraka dia tsy nety nahazo zaza nandritra ny fito taona mitady zandriny zany zandriny moa le aoriana mitady zandriny dia tsy nety nahazo nandritra ny fito taona anatona gynéco dia niteny gynéco hoe misy kistovarienne ianao fa mila levona io mba hahazo zaza levonina le izy tsy nahazo niova dokotera tsy nety any tsy nahazo zaza dia tonga teto izy dia niditra tao amin'ny teny nanomezany takiny Jesosy fa vao tonga teto izy dia zao niteneny hoe atsahako any Jesosy ty traitement médical ty fa tena hitsahatra fotsiny ahako dia herintaona lasa zay natongavany teto ndaotsika tiaka mafo an'i Jesosy fa nomeny Jesosy zazakely izy efa nahazo zandriny izy ndaotsika hiara hitsangana mankasitraka an'i Jesosy ataovy mafy ny vavaka ao Jesosy mankasitraka anao zay misaotra fa velona sy miasa eto aminay ianao misaotra Jesosy fa tao anatin'ny teny nampitondrainao mpanomponao ny taty safidy ny laza nanao hoe eo amin'ny présence dia tsy maintsy mahita vokatra ianao dia tao anatin'izay teny zay nanamarinanao ny teninao teo amin'ny fiainany misaotra Jesosy fa nininona fahasarotana hitanay tao amin'ny fiainanay rehefa mandefa ny teny ianao dia mba hanasitrana anay zany mankasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alleluia. Ndaotsika hanome voninahitra an'i Jesosy amin'izao fotoana izao hitantsika teo fa tiantsika Jesosy tiany tsirairay avy amintsika Jesosy fa ndaotsika androany hiteny hoe Jesosy tiana ianao tena atampona ihany koa ianao Jesosy tiako iana nefa tsy fantatro fahitana tompo ny atilany ny foko tiako iana ny fitiavanao tsy tia ilaza fa tikina andao mbola hivery ny tenitsika androany Jesosy tiana ianao tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko tompo fantatro fahitana
Sika iorakoraka mafy be hoan'ilay tompontompo lay mpanjaka lay antony ty fotoana ty androany Alleluia. Ahofany amin'ny lanitra ny taninao dia andaontsika hisaotra ny mpanjaka sy tompontompo. Izy lay antony ty fivoriany ty. Izy no antonony nofo rehetra ary izy no miambonahitra mandrakizay. Rehefa ny fivoriana anankiray mampisongadina sy maneho ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy tonga izay hitory ten'Andriamanitra, fa tonga izay hitory ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny fahatsaranao rery ny anapa-keto Jesosy, fa ny nofo rehetra dia mila anao, ny fananay mila anao, ny ainay mila anao, ny tenanay mila anao, ny mombanay manontolo mila anao. Raha misy voninahitra iantefany maso nofo rehetra satria hiverina pakatra amin'ny fiangonana, dia ilay tokana sady mahatokony mahagaga ny mpamonjy no mendrika miambonahitra mandrakizay. Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo irery ihany orakoraka mafy. Halleluja. Aoka hisandratra eto ny anaranao androany. Aoka tsy hitory ny teny izay tsy asainao toriko Andriamanitra. Aoka tsy hivoana ny vavako ka hampitodika ny sain'ny olona sy ny mason'ny olona. Ahita ny fahatsarako na ny ezaka vitako. Voaka ny tsirairay avy ahatratra ny ohatry ny fahalebiazan'ny hery ny fahatsaranao. Hibanjina ny Jesosy Kristy irery ihany, ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika mandrakizay. Izy ny fanorena ambony indrindra sady mendrika indrindra. Misandrata tompo amin'ny kitakarivo ity. Miteneny eo amin'ny fiainana indray. Vony izay ny aino anao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Ataovy any amin'ny lanitra ny tanao dia teneno Andriamanitra hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Any amin'ny avo indrindra. Mpamonjy izy.
mpamonjy ny fanahyko izy, mpanasitrana ny aretiko rehetra izy, mpamonjy ny aiko izy ndrehetra momba. Haleluya! Teka mafeo an'Andriamanitra, maza ho toerana tompoko. Haleluya! Androany tonga dia anainga faran'izay maika mihitsy izara amintsika ny tenin'Andriamanitra. Mariko etoana farapitso misy fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo eto, ary izara amintsika ny secret en communion na ny zava-miafin'ny communion sy ny fiomborana amin'Andriamanitra amin'ny dingana tena mapety an'Andriamanitra. Hitantsika hoe inona ny zavatra ndrasan'ny tompo amintsika sy ny zavatra efa nataon'Andriamanitra fa tiany tsapantsika ao anatin'izany communion zany. Tendrono an'ity dia naveriny tompo kely somary anao résumé na famerenana kely ny tenony zaraiko tamin'ny sekoly ndre mandeha fa somary hiditra lalindalina kokoa. Iresaka mikasika momba ny hoe fifandraisantsika amin'ny ray amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy amin'ny Fanahy Masina ako. Fantatsika tsara fa ny fotoana zara mikasika momba ny tantaram-piainan'ny Jakoba sy Esau ary ny dadany sy ny reniny. Dia tamin'ny eo nanome fanoharana antsika mikasika momba ny hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra ray, oharina amin'ny Isaka ny ray, dia oharina amin'ny Jakoba zasy anao, dia oharina amin'ny Fanahy Masina Rebeka reniny, ary oharina amin'ny fanao zao tontolo zao Esau. Haleluya! Raintsika ny Genesis 7:25 ka 10:10. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Rebeka nandreny Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy, ady lasa nakany an-tsaha Esau nitady azy hoentiny. Ary Rebeka niteny tamin'ny Jakoba zanany lahy ka nanao hoe, indreo fa raiko ndrainao niteny tamin'ny Esau rahalanao nanao hoe, iazao ka anaovy any mpi hoaniko, dia hitsodrananao eo anatrehan'i Jehova, dia ny tsy mbola maty ahy. Ko ankehitriny anaka, arao ny teniko amin'izay saiko ataonao. Makanesa kely any amin'ny ondry amanosy, ka analao ny zanak'osy roa tsara, analao zanak'osy roa tsara, dia ataoko hanimpi ho an'ny rainao arak'izay tiany zany. Ary dia hoentinao eny amin'ny rainao ho aniny mba hitsofany ranonao, dia ny tsy mbola maty izy. Aleluya! Atreo aloha. Etsika dia somary anokely ny toyn'ilay fanoharana manondro ny plano mpamonjena amin'ny tantaran'i Isaka sy Rebeka ary Jakoba. Ny sariny ray eto dia maneho an'i Isaka. Rehefa miresaka momba ny Isaka zany dia miresaka momba ny ray. Ny sarin'ny Fanahy Masina dia maneho ny sarin'ny Rebeka reniny Jakoba sy Esau. Ary isika ilay Jakoba izay namitaka naka ny fisokiany Esau, ary ilay nikarakara zanak'ondry tao an-trano maneho ny endriky Jesosy Kristy kosa ilay osy izay nalaina sy ny vonoana nomena ho an'i Isaka. Raha anomboka tsika androany dia resaka mikasika momba an'ireo fanoharandreo amin'ny endrika hafa kely, dia ho hitanareo tsara ny zavatra tena sarobidy sy ilain'Andriamanitra. Fantatrareo fa betsaka ny tantara tao marina. Rehefa mandray baiboly ianao dia azo interpretena amin'ny endrika ara-pilôjôfika, vonona ho amin'ny tanjona izay mety afinaritra ny sofintsika amin'ny baiboly. Afaka nome koa ny baiboly ireo fafinaretana ahafahan'ny nofo migalabina misitraka izay zavatra ilaitsika ao anatin'ny soratra masina, mety apety ny fiainantsika eto tany any koa izay amaritra ny finoantsika sy ireo endrika ijoroantsika ka anatenantsika n'Andriamanitra. Izany rehetra izany akory tsy midika hoe izay zavatra rehetra anatenantsika n'Andriamanitra ka ninoantsika azy eo amin'ilay dingana misy atsika dia tsy afaka hidin'Andriamanitra namarina antsika amin'izany. Fa tsara kokoa sika raha mahalala ilay tena endriky ny fahatsarana tian'Andriamanitra nanomezan'ny teniny mba hahatonga antsika tsy ho diso fahamarinana, anana discernement na fanahy mantatra tsara ny zavatra rehetra izay lazain'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra izay henontsika ka lazain'ny olona hoe avy amin'Andriamanitra nefa tsy voatery tena
zay fahamarina tian'Andriamanitra anambarana azy. Eto ny zavatra tiako mariana kely dia zao, ndrainy dia niandro sakafo avy amin'ny Esau. Ary le teny eto dia ozy izy eo amin'ny 15 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 hoe andana ozy izy miazy ianao maintsy an'i Esau, niresaka Esau sy ny dadany. Dia reniny Rebeka le teny. Esau efa lasa tonga dia nakany amin'ny Jakoba izy niteny hoe mandehana ianao, andana vonoa le zanak'osy dia ho karakaraiko. Inona ny zavatra mitranga? Rehefa naniraka Rebeka, tsy hoe naniraka ny Jakoba izy andeha hiasa tahaka ny Esau, fa nandray izay efa vonona tao an-trano, nalainy ny vonony dia natolotra ho andrainy ho karakarainy. Esau raha ny tena marina dia tsy mila nandeha lavitra akory, ohatrany hoe mitotototo any anaty saha hitady aza ho andrainy. Io mahazo any Esau io mahazo ny kristianina marobe. Tena eo amin'Andriamanitra ao anaty fisasarana mba azo sitraka aminy. Tena maro tena amin'ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra mba ahatonga antsika ho afa-po amin'ny vokatra sy ny fisasarantsika, izay eritreretan'ny saintsika fa marodrefy afahantsika misitraka amin'ny fankasitran'Andriamanitra ny fanatanterantsika izany. Izany no mahatonga ny olona indraindray manamary tena amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy ampifantony tena ara-piombonana amin'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra, misy fotoantsika manao ohatra ny Esau, te hiezaka hiazakazaka hisasatra anao ny zavatra rehetra mba hifandraisantsika amin'ny fankasitran'Andriamanitra. Io le fanao miafina ao anaty fanamarina tena amin'ny asa fotsiny, fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Lioka 10 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:12. Lioka 10 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tompo namalaka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro hereny ianao. Zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Taizy Maria nazo an'ilay anjara tsara teo atongotro ny tompo. Ataovy amen. Marta zany niezaka azo fankasitrahana avy amin'ny fisasarana, fa Maria tsy te hisasatra fa te hitoetra eo tongotro ny tompo izy. Ohatr'izay koa Esau. Esau nandeha nisasatra ny ampiazana anome fahafaham-pony raina, fa Jakoba nitoetra tao anday foana, fa tsy mivoaka hitady izay zavatra ilainy raina izy, fa izay nitadiaviny Esau tany ivelany dia efa nisy tao an-trano. Teny aminao andro any arivo Jesosy hoe ny zavatra sarobidy indrindra afahantsika misitraka ny anjara tsara avy any ambony dia ny fahafahantsika manana fisokafana ny asarobidy ny fanatren'Andriamanitra, olona itokana afahantsika misitraka ny rehetra momba ny fiainantsika, lavitry ny fitototoana, lavitry ny fanahiana, lavitry ny tebiteby, lavitry ny tavatra tsy mari amenina ho an'Andriamanitra. Ozy Jesosy ny mitoetra eo amin'Andriamanitra ny mahatsara antsika. Ozy Rebeka izay maneho ny endriky ny Fanahy Masina, nanome révélation izy an Jakoba. Ny Fanahy Masina manome révélation, izy no manome tolotsaina. Ozy izy tamin'ny Jakoba, lasa Esau, dia ozy izy tamin'ny Jakoba, ianao tsy mila mandeha lavitra na misasatra avy any amin'izay heveriny sasany isasarana. Fa zao no izy, ny zavatra rehetrarehetra ilainao tsy eny amin'izao tontolo izao, tsy eny amin'le sa nandehanany Esau, fa feno efa misy ato an-trano. Efa misy ato an-trano. Andana maka osy fa misy eo dia ho eto aty. Ozy izy eto amin'ny fanatren'Andriamanitra dia feno zavatra rehetra. Za te hiteny aminao, tsy tonga eto sika hifankahita tava satria ela tsy niona, fa tonga eto sika tereny fo tian'Andriamanitra iombona aminy eto amin'ny fanatrehany. Fa maninontsika miainga avy any amin'izay misy etsika mangetaeta eona aminy eo amin'ny fanatrehany, satria fantatsika fa ny zavatra rehetra izay ilaitsika dia ohatran'ny Jakoba koa feno eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary tsisy izay zavatra banga ilainao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka heverinao hoe tsisy eo no eritreretinao hoe isy any ivelany. Tsy maharetiaka ho an'ny tompo. Jesosy nilaza ao Mateo 13:7-8. Ozy izy hoe ary ny sa ozy izy dia zao tontolo izao. Baiboly dia milaza fa Esau
dia nakany amin'ny Sa Genesis tonga dia 7:15. Inona ny dikan'izany? Azakatsahana eny amin'izao tontolo izao izay efa misy ao an-tranony indray. Efa tomombana avokoa avy amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Jesosy ny teny hoe vita. Rehefa mihaino reny ny Jakoba, mihaino ny Fanahy Masina ianao, dia mahalala ny fahafenona amin'izay zavatra rehetra ilaina, atonga anao tsy totototo any ivelany fa ho tafatoetra ao an-tranony indray. Halleloja. Ny reny le image ny Fanahy Masina no nahandro sy nikarakara mba ahafahany indray misitraka ny mpi. Isy tsofa ny rano any Jakoba. Ny zavatra nataony Jakoba dia mbola sarotra be mihitsy. Ny zavatra nataony Esau azafady dia sarotra be mihitsy. Ankoatran'izy isambotra biby any anaty ala dia tsy voatery hoe azo izy aloha. Zany hoe azafady. Zany hoe taraiky fotoana izy zany no tiako tenenina. Zavatra ohatran'ny sarotra be zany. Ny biby any anala dia angam-pandeha no Esau ihany koa. Zany hoe raha isambotra no izy ka mbola ifampitolona, mbola mety hoe anomana an'izay fomba rehetrarehetra, asa be, anahirana be ilay zavatra ho ataony. Nefa ny rehefa miverina koa izy tsy maintsy mbola ikarakara indray ilay sakafo vao afaka nymihan'izany amin'ny rainy. Dia hoy ny rainy hoe anaovy any mpiao izy izay ny fampiresahana izy mianaka. Avy amin'izay aza azonao. Ny olana nefa dia zao, raha tonga izy avy niaza andro an'io sakafo amin'ny fomba ahoana moa ny ahalalany izay tsirokanina tiany rainy. Izy tsy mpahandro sakafo, fa ny reny no mpahandro sakafo. Nefa ny ray no mitady hanina avy aminy. Any amin'ny Esau le fanontaniana, any amin'ny Esau le fanontaniana, le fanakinana le hoe anaovy sakafo fa tsy any amin'ny reniny. Marina fa maro mpanompo ao an-trano, marina fa ao ny reniny, fa Esau no takiany rainy anao an'ilay izy. Zao nefa ny olana tsy fantatry Esau hoe inona ny zavatra tiany papa, inona ny tiany papa hohanina, ahoana le tsiro. Ngamba mety tsy tia sakafo be sira izy dia mety tsy hahinana akory. Mitsodrano nefany misy ifandraisany amin'ilay tsirokanina omena. Zany hoe te azo aina be izy amin'ilay tena mahafaly fony amin'ny sakafo izay hohaniny, voanomboky tsodrano izy amoaka an'ilay teny fiaina. Zany hoe misy ifandraisany amin'ilay tsirokanina omena, le fifaliana mivoaka aneo an'ilay tsodrano ara-potoana. Afaka tonga dia nataony aza mandeha miaza fa mijanona fotsiny dia tonga afa tia tsofina rano. Misy idirany le anim-piomena sy le fitahiana ho azo avy amin'ireny. Raha ohatra zany ka tsy nahandro mety io dia tsy tsara tsodrano izy. Genesis 7:21. Mila sakafo tsara tena mety aminy ny rainy vao amotsitra n'ilay tsodrano avy ao am-pony ho an'ny zanany. Tsy ho voatery ho fantatra Esau io tsiro. Angamba tsy tia tomaty izy, ohatra. Tongolo kora be loatra mety mamona aminaina azy. Tsy fantatra ihany koa hoe ahoana ny dosaziny izay tokony atao eo, ny poivre, ny sira, ny ingrédients mety maro samihafa izay ilaina amin'ny tsiro an'izany sakafo zany. Ahatonga ny vavany Isaka tena ahita fihinana sy sitraka an'izay sakafo omena Esau azy. Sarotra be ny toerana Esau satria tsy miankina amin'ny fahazahoany fa hazangeza be sy tiany rainy fotsiny. Tsy ampy zany fa tsy maintsy feno ny fepetra azahoany fitahiana amin'ny alalan'ny nahandro hanina tsara koa, atolotra ny rainy aorinany ny azahoany an'izany haza izany. Tokana afaka nomeny Esau ny fahafenona dia tadio izy mila mifandray akaiky amin'ny reniny. Ary io le hoe fiombonana akaiky amin'ny Saint-Esprit na Fanahy Masina. Ny reniny vadiny rainy ary tena iray aminy. Ny ray miombona ny tokana iombona amin'ny ray azo antoka fa aneo azy dia ny fanahiny. Dia zao ny zavatra mitranga. Ny zavatra tiany ray ny hohanina dia lay tsiro fantatry ny lelany fa mampety azy. Io tsiro fantatry ny lelany ray io tsy afaka omen'ny olona tsotra io, fa tsy maintsy ny fanahiny ihany no mahalala ny zavatra tiany. Zay le hoe ny vadiny ihany no mahafantatra ny zavatra tiany. Io le tandindon'ny intimité ananantsika amin'ny Fanahy Masina. Tsy ampy an'io Esau manaisotra anao amin'ny tradition le izy na amin'ny fombafomba, fa mampiditra anao kosa ny amin'ny révélation le izy. Ka ny révélation ihany no afaka hanome fahafaham-pon'ny ray, satria maneho ilay miafina lalina ao am-pon'Andriamanitra le izy, ary miafina ao am-pon'Andriamanitra iny no entinao averina amin'Andriamanitra ara-pandresendahatra,
atonganao iombona sy ray tanteraka amin'ny fankasitrahana. Noho izany raha voadiso ny révélation anao dia matsatso ny haniny eny ambavany ray. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny, ny any hany koza izy dia ny manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra sy mahavita ny asany. Alleloia. Ny volontén'Andriamanitra no hanin'Andriamanitra. Mialohan'ny fotoana natanterantsika ny asan'Andriamanitra. Manome tsiro eo ambavany ray ny zavatra ataonao rehefa mifanaraka amin'ny zavatra andrasany aminao. Tsy miketrika ao na ny fahaiza manaonao na ny kajinao, fa mandehana aloha miombona amin'ny Fanahy Masina. Rehefa voarainao le révélation, atolory ao anaty prière amin'izay fa akafi Andriamanitra tsy maharety eka an'Andriamanitra. Hitanareo, zay ny maharatsy ny fampianarana radiso, ny fanambarana radiso, ny fanambarana rasan'Andriamanitra amintsika, tsy ilay fanambarana vokatry ny saina mapety ny olona, fa le fanambarana tia ny fanahy olazaina mapety an'Andriamanitra. Isaka manana ny sakafo tiany sy mety aminy, ary tsy misy mahalala an'io tsy mivadiny rery. Ohatr'izay koa Andriamanitra, ndray dia manana ny zavatra tena mapety azy, ary tsy misy afaka manome an'izany afa-tsy ny fanahiny ihany. Satria ny fanahin'Andriamanitra no mahalala an'Andriamanitra na zay miafina lalina ompon'Andriamanitra azy. Korintiana 2:7-10 fa iza mahalala ompon'ny olona fa tsy ny fanahin'ny olona ihany, ary iza ny mahalala ny ompon'Andriamanitra fa tsy ny fanahiny ihany. Rebeka ny mahalala ny zavatra tena tiany Isaka, ary Isaka tonga dia makafy izay zavatra omeny Rebeka azy. Tsy Jakoba mihitsy na Esau. Mila mijoro tsika amin'ny fanambarana tena marina avy amin'ny Fanahy Masina. Mila tsika tena mitodika tsara ao anaty Baiboly, tsy tonga miaraka amin'ny fandiniana amin'ny fisainan'olombelona tsotra, fa tonga mijery ny fahamarinan'ny teny amin'ilay tian'Andriamanitra anehoana azy. Ivavaka mba ho tanteraka ny fanambaran'ny Paoly eo amin'ny fiainantsika tsiray avy, amin'ny Efesana 2:20 ozy izy hoe livantrik teto tamin'ny heriny. Vavaka ozy izy zay no andoleko anareo izy mba omeny ray ny voninahitra ho anareo, ray ny Jesosy Kristy ozy izy zay ray ny tompony voninahitra ho anareo ozy izy ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana azy tsara. Ho ampahirato ny maso ny saintsika, anosotsika amin'ny fanambarana marina ny amin'ny sitrapony. Faharoa, ny fahalalantsika n'Andriamanitra ihany koa rehefa manomboka mitombotsika fahalalana n'Andriamanitra, zay dia mahatonga antsika hitona androso tanteraka amin'ny dingan'ny fankasitrahantsika azy. Tsy afaka ny hanome zay tian'Andriamanitra ianao nefa tsy mahafantatra azy. Fanontany napetrako dia zao, tena fantatrao ve hoe inona ny zavatra tena tian'Andriamanitra? Satria eto tsy ny zavatra ho atolotr'Andriamanitra, atolotra ny rainy any Jakoba, Isaka ny Jakoba ny zava-dehibe, fa le rainy miandry zavatra avy eny amin'ny Isaka mba hafinaritra azy mialohan'ny fotoana hitahina azy. Iny le zavatra mitranga. Misy fifamatorana le izy. Tsika zany mila mahafantatra ny zavatra tian'Andriamanitra. Dingan'ny fitahina isy eo amin'ny fiainanao dia misy ankinany lehibe indrindra amin'ny fahafahanao manome izay tian'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny olona goavana rehetra ato anaty Baiboly, ny olona lehibe tena niavaka tamin'ny fomba nampiasan'Andriamanitra azy sy ny fanahy tamin'ny fankasitrahan'Andriamanitra, dia karazan'olona tonga eo anatin'Andriamanitra tsy miasa saina amin'izay zavatra tiany mba ho ataon'Andriamanitra aminy, fa manomboka mametraka ny fiasan-tsainy hoe efa mba nanao ve izy zay tian'Andriamanitra koa. Zany mahatonga ny Davida ny teny, inona no avaliko an Jehova noho ny soa rehetra zay nataony tamiko. Misy fahatsapana omen'Andriamanitra anao rehefa feno ny fipetraram-piombonana misy eo aminao sy izy. Manomboka manam-pahatsapana ianao ny fitoeran'ny fiadanana, mihoatra noho ny fahalalana rehetra mahazo aina ao anatinao, ahatonga anao ilaza fa rehefa Jehova mampiandry anao tsy mananjava mahory ianao. Tsy marety akavan'Andriamanitra, tsy mananjava mahory. Fa maninona ny manam-pahatsapana hoe tsy mananjava mahory? Fangaro eo ataka be dia be nazo azy tsy fahoriana. Izy le lasa ohatry ny mody adalany amin'ny Filistina satria nenjehany mpanjaka Saoly. Angatsy fa problème ndreny.
mety mafy kokoa noho ny lalovantsika tsara iavy zay tonga eto no nanjohan'i Davida fa ny zavatra hitako teny ambavany ny iry izy dia nilaza fa rehefa Jehovah mpiandry azy ohatrany tsy hitan'le problème sy le zava-maorona zay ny olona fa nao anaty ady azy izy migoka fahasambarana. Zany ny kalitao en communion. Halleluja. Fanontaniana apetrako aminao dia zao efa mba nysaina venao hoe fantatra ao tsara inona ny zavatra tena tian'Andriamanitra. Tsy afaka ny fantatsika ny zavatra tiako pasteur Rodolphe raha tsy mahalala ianao. Raha te halala ianao inona ny zavatra tiako dia makanesany avadiko. Menano ny tsibriany, inona ny sakafo tiany, inona ny akanjony, inona mampavitrika azy, momba azy. Mety misy zavatra ivelany sasasasany fa tsy tanteraka afantaranao fa ny tena kaiky ihany mahalala bebe kokoa. Raha ianao zao tsika rehetrarehetrarehetra zany zao tsy ny raha miteny ity teny ity tsy misy mahafantatra ny lokony kalsonako fa tsy mivadoka ty izy namoaka azy tao anaty fitehirizan-daba na armoara. Dingana misy ny fatakaranao sy ny fahalalanao an'Andriamanitra dia tonga anao hitombo ty aminy sy ty azy bebe kokoa. Ny fahalalana ao an'Andriamanitra zany dia zava-dehibe satria mahatonga antsika ho isan'ny olona akaiky ny fon'Andriamanitra. Zany mahatonga an' Jesosy nilaza fa ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakana nanao hoe jiosy ianao izy kina ny ifandraisan'i jiosy amin'ny Samaritana. Zava-dehibe ny fiarantsika amin'Andriamanitra. Fotoana fony mety nifampiresahana io vehivavy io manokana tamin'i Jesosy fa rehefa nanomboka mifampizara teny tamin'ny tompo izy dia nanomboka nisy fisokafana tao anatiny, etaeta tao anatiny, halala bebe kokoa ny amin'i Jesosy. Dia arakaraka ny sin'le discussion sy le ady hevitra teo amin'izy mianaka nanomboka ny tombony vehivavy io fahalalana n'Andriamanitra bebe kokoa. Dia jereo tsara fa arakaraka n'le fampiresana tamin'ny ramatoa io amin'ny Jona 4 manomboka amin'ny 10 dia nialehibe sy ny tombo fahalalana ramatoa nanomboka ny efantan'i Jesosy. Vetivety eo izy dia niteny ianao jiosy za Samaritana nanomboka nafata jiosy aloha le resaka voalohany zany hoe eo amin'le tontolo misy an'i Jesosy olombelona hoe jiosy izy. Avy eo amin'izay rehefa nanomboka nafantatra Jesosy hoe marina tokoa voalazanao fa tsy manambady ianao fa le ohatranonao raha tsisy nefa intimy ianao nefa nisolo. Takitra be izy mpaminany ianao izy niakatra amin'izay le dingana le jiosy lasa mpaminany. Avy eo amin'izay mbola nitondra resaka izy mianaka dia tsapany raha tsy diso aho izy ohatrany ianao le Mesia teo Jesosy hoe voalazanao. Nanomboka teo amin'izay ny zavatra nitranga adinon'le vehivavy hatramin'le rano natsakainy. Hitanareo matoa mandeha matsaka rano lany ny rano ao an-trano mangetaeta ny olona lefa rano ny zavatra mampangetaeta ny olona tsy jus tsy roa mazava ao an-trano rehefa misakafo ianao fa rano. Zao ny zavatra nisy adino izay nampangetaeta azy rehefa feno ny fahalalana n'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay ny fahafenoan'ny fahalalana miaina ao anatin'ny olona dia mahavita mamafa ny fifatoan'ny olona amin'izay mampangetaeta azy eo amin'ny nofo fampitodika ny olona amin'ny fahafenoan'ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny maha-Mesia azy. Rehefa feno ny fepetran'ny filazantsara toriana dia mampitodika ny olona any amin'i Jesosy fa manadino siny. Ka raha fitoriana mampitodika amin'ny siny amin'ny anaran'i Jesosy mesazy diso zany. Tsy tia raha Jesosy no nitory sy nanambara ny fahamarinana momba azy tamin'le ramatoa dia zao ny zavatra nitranga adinon'le ramatoa le siny fa lasa izy nandeha nitory tany amin'ny tanànan'i Samaria. Zany hoe ny firetana na zèle ao anatinao ampirehetin'le teny fahamarinana dia mitaonanao tsy ahita tory fa angetaeta fanahy ho an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay Andriamanitra tsy mampidina ny vision anao fa mapakatra ny vision anao alalan'ny lanja ny famonjena. Halleluja. Ny asarobidy ny fanjakan'Andriamanitra. Avereny hoe ny asarobidy ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Hitantsika zany amin'ny Jona 4:7. Jona 4:7-10. Jona 4:4-9. Arakaraky ny ndresahany tamin'ny tompo ny tombony fahalalana
tombony fahendrena, nanova ny fomba fijerin'le vehivavy, nanova ny conviction n'le vehivavy, le fandraisan-datra tao anatiny amin'izay. Raha misy zavatra mampangetahetany nofo dia rano. Fa adino le rano rehefa hita Jesosy. Halleluja. Nafoiny hatramin'ny sininy, adino hatramin'ny sininy. Sarotra amin'ny vehivavy zany hoe nadino siny fatsakany zany. Tsisy nafariny akory mba jerijery eo. Loatra n'le izy dia lasa izy. Zao nefany 10 minitra raha misy ny fotoana nresahany io vehivavy io tamin'i Jesosy. Fa zao tao anatin'ny 10 minitra niakatra dingana level 1 izy, dingana voalohany, niditra tamin'ny dingana faharoa, nahafantatra an'i Jesosy teo amin'ilay dingana fahatelo maha izy azy. Lasa nisy fisondrotana tamin'ny fahalalàn'Andriamanitra izy. Fa maninona isika 10 taona manompo an'Andriamanitra, 50 taona manompo an'Andriamanitra, arakaraka ny andro sy ny fotoana mampivillalina an'ilay mesazy. Ny antony dia tsotra, manompoka tafiditsy lay ao anatin'ny fotoana ny familin-dalana ny fahamarinana avy amin'ny faneren'ny filana ao anatsika, mety hanova ny zavatra toritsika tsy fanaraka n'izay nanodran'Andriamanitra atsika. Hitanareo, ny fiovana tsy miankina amin'ny kalitao amin'ny teny toriana, mety manaitra ny olona amaly azy amin'ny zavatra tadiaviny. Ny fiovam-po tsy miainga avy amin'ny toriteny tsara lahatra be, mety manaitra ny fosiny saina mampananao, misafosafo anao fotsiny ety ivelany, fa tsy misy fiantraikany ao amin'ny ao anatinao. Fa le 10 minitra ny fampiresahan'i Jesosy tamin'ity vehivavy ity, vakio teny eo io ny fomba fanaovana izy mianaka fotsiny vetivety kely, zarana nisy 10 minitra latsaka. Fa tao anatin'ny 10 minitra latsaka tonga dia niova le vehivavy, lasa nangeta hitan'Andriamanitra le vehivavy, lasa evangelista le vehivavy, niainga avy any amin'ny vehivavy mpivarotena, lasa mivadika evangelista mizara ny ten'Andriamanitra tsy sikilema any amin'ny tanànany Samaria, nitaona mpanota eo amin'ny Jesosy. Nahavita n'le fijinjanana andrasan'Andriamanitra hoe ino mpanota fa nidina avy any kolinina amin'izay hoeny amin'ny sa. Tsy mare tiaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Marina tokony efa lasa lavitsika amin'ny fahalalan'Andriamanitra amin'ny fahafenoana. Zava-dehibe ny fahafantarantsika an'izany. Raha tena hopotsika ny etaety, afatsika miombona amin'Andriamanitra ao anatin'izany dingana izay niainany ty ramatoto izany tamin'ny fiarahany tamin'i Jesosy. Fahatelo, ny zavatra sarobidy anankiray takina amintsika dia mila miara-miasa amin'ny Rebeka, Jakoba. Mila miara-miasa amin'ny Fanahy Masina, zasy ianao ataovy amin'ny. Teto Jakoba tsy nalala sy nandrena inana inona fa Rebeka no nahare izay nilazainy rainy tamin'ny Esau. Nafantatrareo? Jakoba tsy nafantatra ninona. Mety lavitra le toerana nanisany Jakoba na tonga tsy nandriany rainy niresaka tamin'ny Esau. Tsy fahalalaom-pomba koa ny mihaino feon'olona. Ny olona miresaka dia lasa Jakoba mety tsy teo. Fa zao zay akaiky ny raha ihany no mahafantatra ny zavatra misy ao aminy. Rebeka Fanahy Masina. Yeniny Rebeka daholo izay resaka ny fanaovany rainy tamin'ny Esau. Genesisy 7:25 hatramin'ny 9:1. Zao ny zavatra nitranga tao. Genesisy 7:25 hatramin'ny 9:1. Ary Rebeka nandeha nisaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy, ary dia lasa nakany an-tsaha Esau nitady haza hoentiny. Ary Rebeka niteny tamin'ny Jakoba zanany lahy, kanao indro efa reko ny rainao niteny tamin'ny Esau, raha lahinao nanao hoe. Zay le izy. Tamin'io Jakoba mety lavidavitra ny toerana nisy azy, ary inoko fa tsy afaka nandre azy tanteraka mihitsy ny hoe inona ny zavatra mifampiresahana izy mianaka tao. Fa zao ny zavatra mitranga. Rebeka kosa na eno satria tsy lavitra anisaka rainy. Raha teo kaikiny rainy Jakoba dia nandre tsara izy zay resaka mifanaovana tamin'ny Esau. Fa zao resaka tsy mahakasika azy izy fa ho an'ny Esau manokana dia tsy teo izy. Mifanalavitra tanteraka zany ny toerana nisy an'i Jakoba sy Esau sy ny rainy. Noho izany misy elanelana le toerana. Jakoba lavitra fa Rebeka tena akaiky ary nandre ny zavatra misy. Zao tadidio ninona elanelana misy eo aminao sy Andriamanitra efa nomeny antsika ny fanana ny ambara zay ompony eo amin'ny fiainantsika. Noho izany tsy voateritsika andrehan'Andriamanitra mivantana fa mandrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masintsika satria izay oampon'Andriamanitra dia ambarany amin'ny fanahiny. Tsy maharety ao an'ny Tompo. Aleluia sa tsy aleluia. Sofa nyaino an Rebeka Jakoba koa. Sofa nyaino an Rebeka Jakoba. Fa raha tsy zany dia diso sodrano izy fa ho lasa ny Esau izay tokony ho an'i Jakoba.
Rebeka dia tsy izy fa amin'ny Fanahy Masina manambara levération atsika izy na misy fotoana tsika lavitra dia zao zay zava-miafina ompon'Andriamanitra dia lazay mifanahy amintsika tsika ilay atao hoe jentilisa lavitra an'Andriamanitra fa kaiky an'i Kristy no ny amin'ny fanahiny sy ny asa famonjena izay nataony niraisitsika sy ny ombonantsika taminy. Tsika tsy voatery ho amin'ny toerana misy ny ray fa mahalala ny ompon'ny ray tsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Maneho antsika zava-miafina amin'ny Fanahy Masina ary ny Fanahy Masina dia ao amin'ny ray mandrakariva. Ka raha tiatsika ny ombona amin'ny ray dia mila isika mianatra miaino sy manakaiky an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny alalan'ny fanekentsika ho tarihan'ny fanahiny. Ny ray dia manana ny toerana misy azy ao an-danitra. Fa zao ny fitahim-panahy rehetra dia ao aminy avokoa. Tsika mila miombona amin'ny Fanahy Masina satria ny ray zao ao an-danitra Jesosy Kristy eo ankavanany. Dia ny Fanahy Masina ny ao anatintsika amin'ny alalana resantsika ny Jesosy. Zay no mahatonga amin'lazy Jesosy Kristy zanaka sy ny Fanahy Masina tsy misy cohabitation. Fetsoana azy amin'ny teny vahiny. Tsy hoe miara-mitoetra ireo fa communion misy miombony ireo. Noho izany raha teto tany Jesosy mbola tsy teto ny Fanahy Masina tamin'izy teto tany. Fa tsy maintsy niakatra aloha Jesosy vao midina ny Fanahy Masina satria ao an-danitra Jesosy eo kavanany ray, ao anatinao Jesosy rehefa nandray azy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao manokana ianao ary amin'ny alala mifandraisanao an Jesosy dia en communion avec le Saint-Esprit ianao na lasa miombona amin'ny fanan'Andriamanitra ianao amin'ny fandraisanao an Jesosy. Mino tsara ve tsika? Izany rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia zao ny fananantsika fiombonana amin'ny Fanahy Masina no ahafahantsika mamantatra ny tena ao am-pon'ny ray marina. Zay no mahatonga ny Jakoba tsy diso anjara voatendry. Tsy diso anjara voatendry Jakoba. Ny antony satria niaino izy zay direktiva nomeny reniny azy. Zay le taridalana omeny Fanahy Masina antsika somary etiaka ao amin'ny tompo. Noho izany ny zavatra mitranga voalohany, tokony hanova ny toe-pontsika ho tsara ny fanambarana voaraitsika. Ahazakatsika, manova ny ao anatsika, hamaritra ny famindrantsika sy ny fomba fiainantsika iray manontolo. Ka ny fanan'Andriamanitra dia tadidio mampafantatra atsika izy na zavatra ho avy azy. Raha fantatrao zao hoe zao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra afaka zao volana, zao ny tian'Andriamanitra ho tanterana satria en communion amin'Andriamanitra ianao dia tsy taitra mihitsy ianao amin'izay zavatra lalovanao androany. Satria fantatrao fa mirapiratra lavitra mety no mitatao vovonana ny andronao na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina. Lasa tsy miado an'ny tenanao ianao satria amin'ny fotoana anankiray na hivavaka azy ianao andohalika amin'ny tompo mba hangataka ny tanany hanampy ianao amin'ilay zavatra matery dia mba tondroiny olotra fa misy fanahiana kely alohan'ny andolianao mampirisika anao hivavaka. Misy fanahiana kely. Rehefa tsara ny communion lasa manjavona izay fanahiana izay fa tafatoetra mitoky na ny fomba fivavaka azy miova. Olona mitsika ao anaty ady manantena ny tanan'Andriamanitra. Noho izany mihoatra ny fisaorana noho ny fitarainana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Mila fantatsika tsara koa ihany koa ty famarinana ity. Ny Genesis toko 5:27 tamin'ny Rebeka bevoka dia izy nataon'Andriamanitra hoe ny zaza ao kibonao izy izy dia firenena roa dia ny zandriny ozy izy anompony zoko, ny zokony ozy izy anompony zandriny. Zany hoe le teny fikasana efa ny Jakoba. Dia zao Rebeka nahazo an'izany fony Jakoba tao am-boaka. Izany mino fa misy dinidinika ihany ao an-trano ifampiresahan'ny reniny amin'ny zanany. Hoe taminao mbola tao am-boaka anaka dia zao ny teny fikasana ho anao. Zay no nampitsiry tao andohan'i Jakoba hoe sarobidy le fisokina satria io no omen'Andriamanitra azy, io no tehirizon'Andriamanitra azy. Dia zao ny zavatra mitranga. Rebeka koa talohan'ny fotoana nahaterahany Jakoba io efa nahalala izy zay le asan'ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia efa mahalala talohany nahatongavanao teto ambony tany sy ny torotoronanao tao am-boaka. Fantany hoe izy ianao ompon'Andriamanitra. Ho aizany destin fony ianao mbola tsy nitoron'ny tao am-boaka nefa fantatra ozy izy Andriamanitra tamin'ny Jeremia mpaminany. Dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra mitranga fony mbola tsy nitorotoronana tao am-boaka izy Jakoba dia efa niteny tamin'ny Rebeka Andriamanitra hoe ahery izy. Halleluja. Noho izany ny volavolain'ny fanahy ianao mba ahatonga anao any amin'ny anjara voatendry. Zavatra anankiroa zany no nitranga. Rebeka nahazo afatra hoe zao ny destin-ny Jakoba. Rebeka koa nandre tamin'ny fotoana anatanterahana an'le transfert, le famindrahana an'le tsodrano ho an'Isaka ny tiany ray nomena azy
fa sofa teo Rebeka le nahazo an'le teny fony tao amboaka Jakoba mba hampandrehany Jakoba rehefa tonga le fotoana tokony andraisany an'izany. Ny fanahy masina sady miantoka sy mampatsiaro ny zavatra tokony anaovy amin'Andriamanitra amin'ny fotoana koa amin'le moment important ozy izy baiboly le hoe le opportunité misokatra amin'izay izarana an'le izy ny fanahy masina manaitra anao mba hahafahanao mandrobaka an'le izy. Zany hoe sady mampilaza izy miantoka amin'ny fataterahana tsy mare teka eo an'Andriamanitra. Ka ny rendez-vous an'Andriamanitra rehetra amin'ny programme ampiainatsika tsirairay avy dia tsy navelan'Andriamanitra ho ankinina amin'ny fahitantsika mibaiko an'Andriamanitra hanao izay zavatra tiantsika ampinoana. Fa miankina indrindra amin'ny kalitao en communion ahafahantsika mandray an'Andriamanitra alalantsika ny fotoana anatanteran'Andriamanitra an'izany eo amin'ny fiainantsika. Mahita fa tsy ho diso anjara an'izany fotoana izany ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ninona fotoana tokony anao rehetra dia ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo, izy manomana antsika ny fiverenan'ny Tompo. Izy nirak'Andriamanitra taorian'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izy nalefa an'Andriamanitra anomana antsika koa amin'ny fotoam-piverenana. Io zany nateraka tao amin'ny fanahy ianao ary ho ampakarina ihany koa amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy. Alleluia. Alleluia. Fanahy masina zany dia mandrindra eo amin'ny fiainantsika, mandra-pahatanteraka izay zavatra rehetra vao manao antsika. Fitahiana sy fiarovana, ny fahasoavana, ny fanomezana rehetra avy amin'Andriamanitra, ny fahatanteran'ireo teny rehetra nolazain'ny Tompo amintsika amin'ny fikasana tsara, ireo teny mpahamarinana natao ho tanteraka amin'ny fiainantsika ao amin'ny fanahy masina daholo zany. Eo ilay toerana tena tsara indrindra mampety antsika. Ny toerana tena mahatsara indrindra sy mampety antsika dia eo amin'ny toerana anankiray afaky miaino an'Andriamanitra. Isitraka ny fanambarany foana. Raha diso an'izany Jakoba dia diso ny rehetra izy teo amin'ny fiainany. Tamin'ny alehany rehetra fa nahatongavan'i Jesosy Tompo dia tadidio, tonga izy hamonjy antsika fa ny tena hikolokolo antsika ara-piombonana, hamonjy antsika tanteraka ny mpamonjena feno, ahatonga antsika ho ampakarina dia amin'ny alalan'ny fananantsika fiombonana amin'ny fanahy masina. Ka ny fanahy masina tsy hamela antsika tsy handray anjara zany amin'izay zavatra mety hoe nanendreny antsika eto ambonin'ity tany ity. Noho izany tsy tokony ho fanahinao zany. Ny fanahintsika dia aza vela ho voasaringotry ny zavatra misy eto ambonin'ny tanytsika. Misy planina sy programma vomana avy amin'Andriamanitra ho anao eto ambonin'ny tany ary tsy ho diso an'izany ianao mandra-pialanao eto. Amen. Alleluia. Jesosy anie tsy tonga teo amin'ny toerana Mesia azy raha tsy nandalo ny fahafatesany. Misy zavatra indraindray raha vao tsy rahantsika amin'ny fanahy masina dia very eny an-dalantsika. Misy zavatra tsy mahafinaritra be dia be lalovana nefa tadidio fa lalam-panefeny reny apety ianao na tsy ekeny sainao azy. Jesosy raha manofo anazy tsy te ho faty zany izy satria fatany hoe mafy be ny zavatra ohatreny indrindra ny saraka amin'indray fa tsy niekely le izy satria nanaiky eo ambany fitarian'ny fanahy izy atateraka ny antom-pisiny eto ambonin'ny tany. Naka ny toerantsika tamin'ny fahafatesana Jesosy ary raha tsy naka ny toerantsika tamin'ny fahafatesana Jesosy tsy nahazo ny toerana eo ankavanany indray izy. Alleluia. Zomà tsy tonga tany amin'ny Ninive raha tsy noentin'ny fanahy masina ka mibaikony le trondro hitondra azy ho any amin'le toerana izay nantsirany ho an'ny Tarsisy. Izy ho an'ny Tarsisy nefa Ninive nandrahana azy. Fa rehefa nanomboka ny eno an'Andriamanitra, Zomà tao akibo amin'izay, tao akibon'ny trondro mivavaka izy, dia noentin'ny fanahy masina izy tany amin'ny destination finale. Mety tsy takatry ny sain'i Zomà ny lalana ny lalovany, fa taty aoriana lasa fanoharana nentin'i Jesosy hoe tahaka ny Zomà koa tao akibon'ny trondro ny hafatesan'ny zanak'olona sy tsanganany. Halleluia. Ka le izy mety tsy takatry ny sainao ny zavatra lalovanao mandrakandroany, fa mety eza fotsiny anankina amin'ny fiainanao ampelantan'Andriamanitra. Fa nasarotra raha ny zavatra mitranga rehefa izy mitondra anao tsy maintsy tafity ianao amin'ny fihafaranao. Noho izany tsika tsy manaminy ho avy zany miaraka aminy. Halleluia. Zany mahatonga antsika mora tambolombolo ny fampianarana maro samihafa. Rehefa ianao tena mifototra tsara amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra dia manomboka me maro toerana sy mazava ao anatinao. Zay indray le tsisy. Tsponina tsy kelikely daholo raha zavatra rehetra mety pozy ny fanahy sy mampijoro anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanareo aiza ny voninahitra ohatran'ny omby. Aiza ny voninahitra ohatran'ny omby. Fa teto ambony tany averiko tsy mbola misy anjely ny hira ho an'ny olona teraka tao anaty palais volamena. Fa ny hira ny anjely any an-danitra rehefa teraka tao ohatran'ny omby Jesosy. Tsy zavatry ny tany mamaritra ny lehibe amin'ny voninahitra fa ny lanjan'ny mission
eken'ny olona anankiray atateraka azy eo amin'ny planin'Andriamanitra. Hitanao le voninahitra efa mahita ny fiafarany Jesosy melohany natongavany. Hitanareo amin'izay rehefa tsara era miaraka amin'Andriamanitra ianao, tsy atambolobolo ny zava-misy sy ny zavatra mitranga mitady akivy ianao eny an-dalana, satria fantatrao fa ny tena voninahitra tsy hoe 200 ny tranonao manana fiaramanidina 500 ianao, tsy zany ny vavolombelon'ny voninahitra. Halleluja! Vavolombelon'ny voninahitra ao amin'ny programan'Andriamanitra sy ny planiny lalanao. Izy fanahy tena miorina amin'ny fisianao. Be dia be ny olona tena afaka iona amin'Andriamanitra oriny fionana aminao, ary maro ny fo misokatra tena ho babo ny filazantsara amin'ny fandalovanao teto ambonin'ny tany. Halleluja! Zany hoe ianao dia karazan'olona anankiray afaka ampireharehan'Andriamanitra fa pilihan'ny fanjakany tsy azo itivirana. Tsy marety akaman'Andriamanitra. Hitanareo, manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Tsy mila torina. Tsy mila torina sy ampanantenaiko nareo rehefa manompon'Andriamanitra nareo dia mpanan-karembe. Totra malahelo le mantra manamely tena izay ve zany nafon'Andriamanitra satria tena tsy mety tafapoinsa mihitsy. Halleluja! Ny tena fiainana, ny tena arena, olo ny fahasoavana mandehandehanao. Tadidio fa ny fotoana anankiray apajamba amin'ny mpanan-karena dia misy mantra be fahasoavana afaka ho ampiasain'ny fanahy masina mpahiratra ny masony. Maso mahiratra, lafilavitra noho ny arena be dia be eto ambonin'ny tany. Tsika tsy mainka hanango-karena fa tsika efa manana ny tompon'ny arena ao anatsika. Halleluja! Mila manana fahatonina ianao ao anaty. Rehefa feno ianao dia azon'Andriamanitra ampiasaina ianao, azon'Andriamanitra nakina zavatra be da be ianao. Dia teo no nahitako fa ay le sahaza lazainy Jesosy hoe meo any anna sahaza ho ahy, menay io ny anna sahaza ho anay. Andriamanitra tsy niteny meo mihoatra noho izay tokony ho anay zay, fa sahaza no men'Andriamanitra antsika. Fa manino Andriamanitra miteny hoe sahaza? Matoa zany Andriamanitra manomenao zavatra mihoatra dia tsy ho anao le izy. Fa ahoana? Voalohany, mofo 5 sy 6 avoky ny olona tsoby 5,000. 5,000 ny olona noho izany mofo 5,000 sy mbola misy amin'ny folospika zany tsy ilay mpianany tompo sy ny tompo rery. Fa matoa nisy fahavokarana teo, misy 5,000 vokisany eo. Zany hoe raha tianao hiakatra, tsy tanjona lezy. Raha tianao Andriamanitra namarina anao amin'ny fitobahana dia meteza hanana fony tobaka ho an'ny hafa. Zay fotsiny. Sinon, raha voatsaza anao, izay fanomezanao dia mampireharenao tsy zaka ny zanakatotoanao satria taraiky ny fanefenanao, dia lasa nitobaka ilay zavatra nilainao, dia lasa mamono ny fiainam-panahinao. Ninninona zavatra anananao ka mamery ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao anatinao, tsy avy amin'Andriamanitra zany. Olona anankiray fotsiny mody hoe kristianina ianao, fa materialista transformé ny fiantsoana azy. Azonao ve izy? Zay mahatonga antsika tsy mametraka ny zavatry ny tany ho tanjona, fa manaraka katrao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana fa hanampy anareo ny zavatra rehetra. Hanampy ny olona mametraka ny fanjakan'Andriamanitra voalohany ny zavatra rehetra, fa tsy tanjona hahatonga ny fanjakan'Andriamanitra androso ny fanananao ny zavatra rehetra. Tsy zavatra rehetra aloha vo fanjakan'Andriamanitra, fa fanjakan'Andriamanitra aloha vo zavatra rehetra. Tsy marety akamanto. Halleluja! Ny zavatra rehetra tsy zavatra toriana fa zavatra manaraka. Taky ny anambirana ny fanahinao dia salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ihany koa ianao. Halleluja! Inona ny faefatra? Raha tianao no ahita sitraka sy fitahiana avy amin'Andriamanitra dia avelao Rebeka hikarakaranao ry Jakoba. Genesis 7:29-20. Ny nahandro ataoko any amin'ny toeram-pandrahoako hoe ianao mitondra fotsiny dia omenao andray. Miketriky ny révélation, ny fanahy masina ny mahandro azy avy eo am-pon'Andriamanitra, fa omeny ianao fotsiny le izy dia averinao amam-bavaka any amin'ray le izy. Raha ianao no mamboatra dia tsy mety amin'ray le izy satria ianao tsy mahafantatra ny lego tena tiany. Amen. Avelao Rebeka no hikarakara le izy ny fanahy masina, fa le sakafo, io sakafo tsy mety amin'ray rehefa tsy le mahalala azy ihany ny mahandro azy. Le tena tiany Isaka, eny fa na ny fiderana tian'Andriamanitra ho eno azy
tetsy izay amboarin'ny olona fa izay omeny fanahy masina oam-pony. Ny ao anatin'izany koa ny tononkira-panasy ny firam-baovao. Betsaka ny mandroso eo anatrehany iray amin'ny zavatra mety hoe nomaniny famapety. Ianao ndraindray rehefa mamorokira ty hoe ty zao no mandona olona. Na afatra io na hira na fiankofany. Ny tanjona tsy handona olona fa ny ahatonga ilay fiainam-piovana tiany fanahy masina ho ampitaina amin'ny alalan'ny fiainonao azy mitondra n'le nandro avy aminy eo anatrehany iray. Halleloja. Tsy le avy aminao fa le avy aminy. Zay le andrasany iray. Zay le plata diaviny. Le nandrahoany Rebeka fa tsy le nandrahoany Esau na Jakoba. Mety efa nanomana ianao fa avelao Rebeka. Avelao Rebeka anome anao le tena izy. Maneke ho tariany. Andray direktiva avy aminy. Ny fanahy masina no mahalala ny tsiro tiany iray ho akafizina. Rehefa ny fanahy masina mitondra n'le nahandro nomeny eo am-pelatananao le izy. Tena tsy manam-pandavana ny iray fa hitafizy ary hitsodrano anao amin'izay amin'ilay karazam-pitahina tena mapety anao. Zareo fa le sady mety ny tonga dia nafaly ny Isaka ny tonga nomeny Jakoba azy. Misokatra ho azy ny anjara voatendro anao rehefa manaiky fotsiny hitondra izay avy amin'ny fanahy masina ianao ambany fitarihany. Fa izay taria amin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Latsaka ny direktiva. Anaka, zao zavatra atao, zao nataonao, ndranaria. Raha ny tena marina ane, tompo marika tao anatin'ny famitahana koa Rebeka. Halleluja. Fa zao, rehefa hitany reniny, fa ho tady ho azony Esau le izy. Nefa izy nahazo an'le teny fa ho an'i Jakoba le izy. Dia nanomana izy ny fahafahan'i Jakoba mahazo ny anjarany. Tiako fantatro androany arivo fa naiza toerana misy ianao rehefa ny communion amin'ny fanahy masina ianao tena amiray sy miombona amin'ny tsara. Tsy misy anjara very zany fa na ny anaty sazy ianao hosotonao ny anaty bale. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zay ny maharatsy ny sekolim-panahina. Sekolim-panahina manaitra ny sainao hitodika hamaritra ny anjaranao mialohan'ny fotoana nomezan'Andriamanitra azy. Fa ny sekolim-pitahina tena izy hamaritra ny fiombonanao amin'ny fanahy masina mba tonga anao moro hotariana andray direktiva hifanena amin'ny tena anjara voatendry tokony anao. Halleluja. Misy olona eto androany arivo tia nitakariva hamangin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Inona ny fahadimy manaraka? Ahoana ny fomba fahatsika misitraka lay tena avy amin'ny ray ho atsika? Voalohany, militsika miombona amin'ny famonjen'i Jesosy. Tsy maintsy latsaka aloha ny ranjana kosy ho afaka manantona ny ray Jakoba. Latsaka ny ran'i Jesosy afahantsika makao amin'ny ray. Amen. Satria mpanoto sika. Maninona hoe tsika? Mpanoto. Genesis 7:30, ny 9:1-3 ka hatramin'ny 9:2-3. Inona nentina teo amin'ny Jakoba le efa nitenenindry zareo maty Josefa? Le akanjo maro loko iny fenona raha. Dia rehefa nentina le akanjo maro loko nyosodra dia resy lahatra amin'izay Jakoba hoe tena maty tokoa Josefa. Zany hoe le maro loko tsy hita fa le raha nameno an'le izy. Rehefa anatona ny ray ianao ny andresy lahatra azy, tsy le kolera maro pasoavana nentina teto ambony tany nampiasaina ianao fa zavatra anankiray ihany ny teny ho hita voadio any rany Jesosy veny. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tena nanaiky ny diovony rany Jesosy ventsika. Fa enina, nefa atsika misitraka ilay tena fahafahana avy amin'ny Andriamanitra ho atsika dia zao mila miombona amin'ny ray tsika amin'ny alalan'ny fitafitsika an Jesosy. Genesis 7:20 dia dinganina ny 5:15 ka hatramin'ny 7:17. Raha vakitsika tsara io dia hitatsika ny zavatra nitranga. Inona ny senario nitranga teo? Ozy izy ny mamany. Ao ny tananao asitsika hoditra osy. Dia avy eo ny fitafianao tonga dia ny fitafian'ny Esau zokinao. Iza ny fiantsoanan'i Jesosy ato anaty Baiboly? Izy ny lamatoa amin'izay nateraka Andriamanitra. Alleluia. Ary inona le hoditra le osy natao fanatitra sorona natao teo amin'ny tanany? Hitafio Jesosy Kristy dia aza mba tonga anareo tsy hatateraka ny filany nofo
fandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy mitafy ny fitafiany lamatoy ianao. Tsika rehetra ny zandry ny fahizony zokony. Ny afahantsika makao amin'ray dia satria tsy noho isika fa noho ny fitafiany Jesosy ananatsika dia tsy mahita Jesosy, tsy mahita ny ray afa-tsy Jesosy satria Jesosy rery ihany ny olombelona fantany. Noho izany ny anatonantsika an'Andriamanitra dia tsy amin'ny alalantsika manokana mitonatonanao amin'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fananantsika ny Jesosy sy ny fitafitsika azy no tonga antsika ho raisiny tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Jesosy rery ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raiso ny akanjon'i Jesosy mitafy fahamarinana. Aleloia. Aza tonga amin'ny anaranao fa tonga avy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manana fifandraisana amin'ny ray mihitsy isika raha tsy amin'ny anarany. Zay no nahatonga ny Jakoba rehefa nanontany fa iza moa ianao? Tsy maintsy niteny izy hoe Esau satria tsy azony le tsodrano raha tsy amin'ny anarany Esau. Ohatr'izay koa tsika rehefa manantona an'Andriamanitra tsika tsy amin'ny anarantsika fa tsy maintsy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Haleloia. Tsy maintsy ny akanjony lamatoy ny eken'ny ray. Galatia toko 7:7-20. Haleloia. 7:7-20. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy ianareo. Romanina toko 7:20-4. Romanina toko 7:20-4. Amen. Haleluia. 7:20 azafady. Romanina toko 7:20-4. Azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fizao kosa rahalako dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarany nareo dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay azafady. Romanina le izy. Romanina toko 7:20. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza mianofo atateraka ny filana. Hitanareo? Rehefa manomboka mitafy an'i Jesosy ianao dia miova ny mentalite ianao. Tsy fanahina mahatonga anao andohalika, tsy fiahina ny nofo mahatonga anao andohalika. Ny olona zany rehefa feno Andriamanitra dia tsy mianofony atateraka ny filana fa mitoetro mahatoky ny fitarihan'Andriamanitra atateraka izay ilain'Andriamanitra ny aminy. Tsaka nentanao raha ianao razonao tsara ny zavatra tia Baiboly teny. Ka ny hoditrosy no vaina ihany koa izay natao teo amin'ny tanany i Jakoba. Natonga ny reny voavitako hoe le tanana ohatran'ny tanany Esau. Le feo anefa Jakoba. Efa manomboka tena ohatran'ny tsy azo le izy. Ahoana re zany? Ianao rehefa hitako ohatrandreko ny feonao hoe Rodolphe zany mivavaka zany. Kanefa zao no fitafianao an'i Jesosy dia ohatran'ny Jesosy indray zany. Le fitafiana an'i Jesosy zany mahatonga ny masony ray ho jamba. Na fantany aza hoe feonao le tonga eo anatrehany dia valiana ianao satria tsy fantany hoe ianao le izy fa iveriny hoe Jesosy le izy. Manomboka androany esory ny akanjonao. Hitafio Kristy. Aza miaina le fanao taloha fa miaina le fanao vaovao. Amin'izay tsy ianao tsony no hita fa izy no hita eo amin'ny toeranao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny fiombonana amin'ray dia mitaky ny fanovanao ny tijoroanao koa hifanaraka amin'ny zavatra andrasana. Inona le izy? Zavatra anankiray le izy. Ozy amin'ny Genesis 7:20-9. Rehefa tsy azony Esau antoka le izy. Feo ohatran'ny Jakoba. Le tanana ohatran'ny Esau. Manatoro ty fofoniko ianao dia mba horoy aho. Horoana amin'izay. Tonga dia voafitaka izy satria fantany ny parfum-ny Esau. Zanako tonga dia baradaka izy navoaka ny dôly amin'izay le tsodrano satria izay ny confirmation farany. Tsika tsy mila miasa saina maka ny toeran'Andriamanitra amin'ny fiahina amin'ny fiainantsika. Fa tsika mila miasa saina raha tsy mbola mitondra ny anitry Kristy mandehandeha eo amin'ny fiainantsika.
Alléluia. Tafiditra anatin'ny identité ny parfum. Ohatra zao rehefa mandeha ohatra zao ka mivoaka ny trano mama dia fantatra hoe nandalo ny tohatra izy. Satria nahoana? La vie est belle. Zareo fipetraka le izy. Ohatr'izay. Miala lana fa mandalo amin'ny toerana anankiray ianao dia misy ny hoe tena nandalo tetsy Jesosy. Ny antony satria le anitry ny fisehoany manaraka ho azy. Tsy mila andolena le izy fa mamaly amin'ny fotoana rehetra. Halleluja. Zany mahatonga antsika tsy miasa saina amin'ilay hoe amin'ny fomba ahoana ary ny ampahomby anao sekoly be mihitsy tsika ny fomba hahatonga anao mba ho ambinina ho ampianariny ianao dia lasa be saina be fotsiny fa tsy fiovam-po. Tena marina zavatra anankiray ny angatahany tompo amintsika dia vita ny fivoriana. Korintiana faharoa toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo. Fanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy mivery. Atovy alleluia. Atovy alleluia. Lasa manomboka maneho an'i Kristy ianao amin'ny asa, amin'ny fisainana, amin'ny toe-po, amin'ny fanao, amin'ny fomba fijery. Ny fiainanao eto ambony tany dia anehoana ny maha-izy azy an'Andriamanitra. Adinonao ny fanaonao tany amin'ny lasa, fa lasa ny fanao an'i Jesosy sy manavanana anao. Lasa tsy mihainao anaty toromasom-panahy ianao, fa mijoro anaty fifohazam-panahy ianao. Halleluja. Lasa lalàna ianao hoe misy Jesosy tena teto izy. Ahoana? Le olana anao ohatr'izao iny lasa niova. Teto aneka tena mpangalatra ny izay fa tena novain'Andriamanitra izay. Tena renay mihitsy hoe ay ve mandrakizay e. Tena misy fa izay tsy nahalala an'izany. Halleluja. Jamba teo aloha. Ato zao misy mesazy nalefa ny olona tany Mazanga. Pastera, eto mambavaka izay fa nahazo trano. Izy zao tompoko azafady mandefa texto amin'ny message ny telema izy mandefa amin'ny RTL-ako vovako zomatsy za le jamba tsy nahita mihitsy tao banja ny toa laza tamin'ny taona lasa fa zao efa mahavita manoratra texto anaty telefony. Fa ina le hoentina mambavaka tsy le fahajambana intsony fa misy fanahy perturbe andry zareo amin'ile trano vaovao vidiana. Zany hoe le jamba rehefa nahiratra dia navita ny asa ny vity trano mba azonareo hoe zany. Le izany sainy amin'ile hoe za tsy afaka hiteny hoe makanesy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha te azo trano ianao. Ridicule be zany. Fa zao fotsiny rehefa nahiratra ianao ka niombona tamin'i Jesosy dia zao zay nampahiratra maso tsisy mahay mamiratra ve maso tsisy mahay mampahiratra raha vitan'Andriamanitra mampahiratra azy. Zay hitahina amin'ny fiainanao ve tsy vitan'Andriamanitra ny alokatra azy. Noho izany tsy ao anatin'ny planim-panahina mihitsy zay zavatra ilaina fa ataovy tena marary ny ao anatinao raha sanatria mbola tsy tanteraka amin'ny fiombonanao any. Inona ny direktiva ny tsy hainonao? Any problème. Tsy malibavaka aza teren'Andriamanitra mahaly anao ao anaty ota. Indraindray reny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny reny sy reny zavatra midovidovitra reny lalam-pamerenanao amin'ny programany satria ny eto an-tany vetivety tsy niampiadana anao mandritry ny 20 taona eto ambonin'ny tany mamaky an'Andriamanitra fa nikajin'Andriamanitra ny azahoana antoka fa rehefa miala eto ianao dia ao amin'ny mandrakizay miaraka aminy. Zay no mahatonga antsika mametraka ny mandrakizay ho ambony mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra ilayntsika ety ambany masoandro fa raha ny amin'io ho karakarainy tsy ao anaty fanahinao io rehefa manaiky ianao anome sy anao sy ampivaly azy. Taovy ambanina moa e. Any zao mahita fa misy olona zao sy tranon'Andriamanitra eto. Rapitso maraina misy zanako izay ny Mazonga. Korale izy io, Brigitte no anarany. Mahatoko zany ao amin'ny fanompona. Mbola tsy niala mihitsy koa zany tato amin'ny ministera hatramin'izay ka hatramin'izao. Zao ny zavatra ny trano. Inona ny entiny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'izany? Ny ananjanaka. 17 taona ny mariazin'izy mivady. Nanomboka tamin'ny 2005 izy no niaraka. 2022 zao. Nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra izay. Niaritra Jesosyn'olona. Teny marary. Zavatra rehetra mitranga mbola nompan'Andriamanitra ihany nareo. Ianao fa teneniko miova lalana. Satria
Nieritreritany fa zazakely ny antony anompoany an'Andriamanitra fa le raha matotso nontsona mihitsy nanompo an'Andriamanitra foana izy. Avereny nanompo foana izy. Inona ny zavatra mitranga izy nareo? Fantatry ny koraly lato zany. Brigity, atsangano ny tana zay mahafantatra ny taty Brigity. Ny koraly rehetrarehetra mahafantatra zany daholo. Vaovao mahafaly, teraka omaly Brigity. Nandritry 7 taona tsy nahazo zaza. Ireo ny akaikinao possible ankanao amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mitoetro matoky ianao hoe miombola amin'Andriamanitra. Amen. Nisy fotoana izy mivavaka dia veto tsy navita mivavaka intsony dia zao no ataoko tamin'i Jesosy izy zay ataonao any. Fa zao tsy ampiova mihitsiny. Na eno ny aniny tsy niova mihitsiny izy. Tsy hoe nienaena kely izy na somary ny retrograde kely fotsiny satria tena manahirana be efa mampolo taona any kosa izy ity. Ozy izy zao tsy akiniko amin'ny zavatra andrasako mihitsy ny fanoloran-tenako any an-danitra. Sotranao Andriamanitra fianao mbola mifidy hanompo anao ka na mivalianao na tsy mivalianao ny olombelona mety mandao ny zavatra rehetra mety azo mety tsy azo fa ianao Andriamanitra mandrakizay. Nanao ohatran'ny Zakaria ny andro jaune efa antitra ihany fa mbola tsy tonga. Fantatrareo hitantara iny dia ozy Zakaria teo ampanaovana le fanatitra efa tsy manantena intsony mbola misisika ihany ianao fanatitra amampisorona azy teo ampanaovana izy amin'izay tonga amin'izay ny anjely Gabriel tonga amin'ny fotoana omena jaune amin'izay tsy nino intsony izy aza mandangamiko nahoana toery le anjely satria tsy nanantena intsony izy hoe tamin'ny fotoana zany. Eritreretiny angamba ny any an-danitra io mahafantatra fotoana. Eritreretiny hoe ohatran'ny olombelona angamba ny any an-danitra tsy mahafantatra fotoana fa avy any mandrakizay izy tonga eo ary ny mandrakizay manapaka amin'ny fotoana sa tsy zany. Dia ozy izy hoavy jaune dia ohatrana lazay olona fa Kristo mangina aza manao confession négative mangina mivava mony ianao mandra-pahatonga ny jaune aloha zay ny cadeau faharoa satria le anao miteniteny foana tsy mety fa ny zavatra lazaiko tsy maintsy tanteraka. Hitanareo ny hery fatokinao dia miteny lavitra noho ny finoanao. Dia ozy izy zareo rehefa nijoro vavolombelona hitanao le resaka Zakaria ny pastera ozy izy le vadiny le Zakaria ny tazominay ay toroteny eto amin'ny tiasa fanompony ity zany misy mitazony. Halleloja. Dia ninina zavatra mitranga tsy nahoana intsony fa nandroso foana zahay. Ozy tamin'izareo raha zany nareo ataon'izao anaran'le zaza lasaika tsy navy Andrea. Tonga ihany le izy ny anao koa tonga ihany ny anao io. Ny anao ao avy ny anao fa aza taitra. Halleloja. Za mahita fa mietsika Andriamanitra, mietsika Andriamanitra. Tena mitsotra aminareo fa mafy be ny rety. Zany hoe misy zavatra heretanao matoana. Fa tsy fantatrao manina Andriamanitra tsy mihaino. Fa heninao mihitsy ny ao anatin'ny fonao hoe tsy mahakasika amin'ny fanoloran-tenanao le satria fantatrao fifampelatan'Andriamanitra nanankinanao azy. Dia zao manomboka manana penao dia zao rehefa tsy manahinao dia miala le tahotra fahafatesana, miala le tahotra ny hoe zao zavatra mitranga vavan'olona rehetra adiny daholo. Fa tsy maintsy tanteraka ny antom-pisiana rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao. Rapitso aneo amintsika ny sekretony ao avy amin'ny tantaran'i Jakoba ihany fa tena nampy be dia be anao mihitsy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra izay. Noho ny amin'ny fotoana faranako kely ny toriteny androany ndaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra amin'ny fotsikany manontolo sy andray ny filazana mialohan'ny vavaka. Ndao te tanana mafy 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 mafy. Halleluja. Alléluia. Tefa mafy fa Jesosy zay vao iteny. Tsara Jesosy programmatsika amin'ity herinandro avy ity dia tahaka an'izao somary miazakazaka kely tsika atoato ary miazakazaka tahaka an'izany koa ny asan'Andriamanitra ataony eo amin'ny fiainanao. Amen. Rapitotsika miverina soamantsara eto zany araka ny fanambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo miaraka miray latabatra amin'i Jesosy eto amin'ity toerana ity amin'ny 7 ora maraina manomboka ny fotoanatsika dia anasanantsika rehetra io fotoana miavaka io. Ny programmatsika amin'ny herinandro avy iny tsisy miova ny sekoly rehetra tahaka ny mahazatra ihany latsinainy talata larobia amin'ny 7 ora maraina
eo amin'ny soprite riana faharoa latsinaintsika miaraka mibanjina nyzany atao hoe andriamanitra miasa ao anatin'ny fanasitranany zany a ary anaratsika zany rehetra zany ny fomba iasan'andriamanitra ihany koa talata ny sekoly famahana olana larbi sekoly tokatrano a sy ny fanambinan'andriamanitra ny fitahin'andriamanitra reo fotoan'ireo a sarobidy ho atsika ireo ary anasananao foana hoe aza atao miratenao reo fotoana ireo sarobidy ho anao reo ary hitahin'andriamanitra atsika rehetra misomatsika miverina somatsara eto amin'ity toeran'itya ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao ihany ny sabotsy ao arinan'io a tsy hoe fety akory ny andro a dia any tokatranotsika 25 décembre io a non 25 juin fa ety antsika miaraka manome voninahitra an'andriamanitra eto amin'ity toeran'ity ay manaraka tsara kainareo alleloia tai jesosy zay ny programmatsika akoatran'izay a ozy ako hoe miazakazaka kely tsika amin'ity herinandro avy ity a teako mafy be alohan'i jesosy misy croisade farany zay aingana be ty ralia amin'ny laka misy ho avy zao tsika any be tafo alleloia laka misy ho avy zao izy a 23 décembre non tsy décembre zay fa naharaka tsara nareo 23 juin any betafo amin'ny rora tolakandro a eo amin'ny devant ny commune betafo a ralia miaraka amin'i jesosy a amin'ny herinandro zany tahiny jesosy tsika rehetra akoatran'izay a ty tsy décembre ya programmatsika manaraka akalazany fa 7 taonany hvkl-mission tsika amin'ity volana jolay ho avy ty alleloia dia manana programme tsika amin'io fankalazana ny fa 7 taonany asa fanompony io a amin'ny 3 jolay 3 juillet ho avy zao ny andinidininy a sy ny mombamomba n'izay a dia manantona ny pasteur sandratra ianao a mantany ny mombamomba nyo fankalazana ny fa 7 taona ny asa fanompony io a misy fandraisana anjara ao anatin'izany a misy fety be raha tsika rehetra manome voninahitra an'andriamanitra ao anatin'ny fotoana fankalazana io tahiny jesosy tsika rehetra manasanao hitsangana ainjiro ty aloha ny tananao dia atao hiaraka hivavaka tsika ho an'ny fanatitra ray eo misaotra makasitraka amin'ny anaran'i jesosy a misaotrany amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao a tamin'izay rehetra nytahinao sy nanambinanao anay arindreto izay manome voninahitra anao satria ianao no nyta na iny herinandro lasa ray manontolo iny dia tsy saronay hoe miasa teo amin'ny fiainanay manokana ianao memboninahitra mandrak'izay ny naranao hoentiny eto anatrehanao mifanatitra mba ho akasitrahana ary dia ho akasitrahanao koa ny tsiraray izay rehetra nanolotra na ny fahafolokarenina ny sakrifisy ny fanatitra tamin'ity androandroanyitya dia mba hahita zany fankasitrahanao zany voninahitra ny naranao misaotra andriamanitro memboninahitra ny naranao minaran'i jesosy amen miteka mafy be tsika tainy jesosy daotsika hiteka mafy tsara amin'ny tompo a iny boxa mandeha fahatsika menakavy a manaratra n'izao fotoana zao mangataka an'izy mivady mba hivoaka avy ao anatin'ny lamba lava ao amin'ny lampiazo rideau fête de père amin'ny lahady dia isika kosa mitian'io ity satria voalaniny etsika menakavy a anatanteraka an'izany fiarabany zany satria sarobidy ny fotoana toy izao na moa zany rehefa le manomboka misasaka eo mois de mai dia misesisesy ny fifampiarabany eto a tsy ho ela indray dia efa anniversaire ny pasteur indray 1er juillet a amboary ny calendrier anao a ny afaka pitsiny indray dia efa miara misakafo tsika micélébré ny anniversaire ny asa fanompona tena hoe misesy ny célébration a dia isaorana ny tompo izany fandaminana izany a paoly apôstôly ny teny a anatina verset anankiray ozy izy hoe maro izy ny nampianatra taminareo a maro no najoron'andriamanitra ho mpampianatra fa tokana ozy izy no rainareo a izay niteraka anareo a ao amin'ny kristy zany teny zany anko no indraminay androany a ilazany tokoa amin'ity fotoan'ity soloko tenanreto rahalahy sy anabavy sy taranaka reo ara-panahy atao amin'ny hvkl-mission miaraka amin'izay manaraka ny direct fa maro tokoa ny mpanompon'andriamanitra ny sesy izay
nomenao alalana hitory teny taty ihany moa zany izy ireo na mpianatra mitondra zavatra nafinahitra mitondra zavatra vaovao mitondra ny mety hoe napetraky ny tompo tao amin'izy ireo ihany koa na avy eto Madagasikara avy any ampitan-dranomasina avy amin'ireo lafivalin'ny tany mihitsiny na mpianatra izy ireny fa ianareo mivady ary indrindra ianao pasteur Rodolphe Jean Andrianjato Arnome Dafiny Arivo dia tena nanaiky ianao fantsina sy ho fitaovana fanatin'izay 20 taona nisy ny hvkl faly be zay satria nisy rencontre nataon'i Jesosy sy nampanaovin' Jesosy atsika le tsika resaka tsy hoe zasy izy fa tsika synareo sy ry zareo misy fotoana anankiray nataon'Andriamanitra mifanojy ny diatsika dia tsy nitory ny tenanao ianao fa nitory an'i Jesosy ary efa vitsy zay rencontre zay zay samy manana ny datony ireo olona tsirairay avy ireo dia nody tany amin'ny tokantrano tsy mitovy tahaka an'izay niaviny teo satria nena hafantatra an'i Jesosy ary nena angetaetan' Jesosy rehefa nampahafantarin'ny tompo hoe izao ny fivoriam-bavaka dia mahavariana fa lasa liana te hivavaka lasa tonga monjy fotoam-bavaka lasa liana ny amin'ny baiboly misy zavatra niova ary nanomboka nisy fanahy fo tao anatin'ny tsirairay avy Jesosy ny tompo marika atao anatin'izany tatsika hiteka mafy tsara ho an'ny tompo androany kosa nefa dia matsiaro zay hoe privilégié be satria ianao no napetraka Andriamanitra ho papa atao amin'ny asa fanompoana ho dada sady isaorana ny tompo fa tena papa mitana be mihitsy azafady tena raha mbola tsy nahita mety ho fanina mihitsy hoe izy ve papa aminareo tena Alléluia. Dia anatin'izao fête des pères zao tena faly zay manana anao ary mba tsy hangarika mama dia faly zay manana anareo misy tsongotsongo party mihitsy tsy ambadika tsy raha voadisy ny vava tsy afaka manatona ny Isaka ianao raha tsy Rebeka ianao le lesina teo dia faly zay ry izy mivady androany miaraba anareo misy tokoa ny fotoana ohatr'izao anatin'ny taona atserovana ny fisian'ny dada firy aloha ndresy lahatra fa tena tokony ho arabaina kosa androany zareo azaka ny tana zay tsy manangana anaran'i Jesosy dia miaraba tompoko ho tratran'ireo fetin'ny ray amatona misy miaraka indray isika raha mbola tsy tonga dia mirao any lanitra ny tompo ame tanjaka hery ampirehitra ampitombo ny fisehon'ny fahasoavana mihoatra hatrany mihoatra izay efa nasehony hatramin'ny androany eo amin'ny toerana sy andraikitra amin'ny ray aman-dreny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaizana ny fiainam-panahy amin'ny mpiara-mivavaka sy izay zay zanakareo ara-panahy manarak'izay dia misy tonga il'izy atolotra ny Rebeka satria tena tsy hainay loatra misy hainay kely fa ny tena mahay an'ilay izy dia izay natonga izy natolotra ny mama vokatry ny folo izy avy any anaty mahafen'ny fitiavana izay hijoroana ihany koa hoe misaotra betsaka ity izay ny fiarabana fa tena hisaotra ihany koa izay misaotra satria tsy mamelanay ianao eo amin'ilay andraikitra nametrahany tompo anao andehananay amin'izay tianay mananatra manitsy mampahery indrindraindrindra manaitaitra ary raha mbola miverina na manontany na mangataka fifampiresahana dia mahazo rendez-vous foana dia tahin'Andriamanitra indrindra ny fahatelo farany dia ny hoe tianay be ianao rahalahy taontsika ry teny tianay be nareo amin'ny fonay manontolo
bizotoraka tiaka mafitsika ho an' Jesosy tiaka mafy be ho an' Jesosy kosa e alleloia misaotra betsaka atsika tsirairay avy amin'ny fotoana ohatr'izao ny marina ohatrany hoe nareo mahatsiaro anay mifanatitra amin'ny fo dia le hoe tsy mety manginana eo anatinareo raha tsy maneho an'izay faneom-pitiavana izay fanomezana fa ny anatin'ny fonay koa dia miteny izay hoe eto mibavaka hatrany mba hijoro tsara amin'ny kiosony lohalika tsy aro mambavaka sy ampony tsirairay avy indrindra ny ahatonga ny fanambarana sy ny asan'Andriamanitra mba ho tanteraka tsara ny plany sy ny programa no ny asa famonjena mamitandrona iombonantsika menakavy eo anatsika amin'i Jesosy amin'ny fotoana ampakarany atsika tena matery be ny atao-ponay a mivadiny hoe miananatsika rehetra firaisana amin'Andriamanitra trano tokoany ary ahatonga atsika rehetra tsisy horaraka isa mpianakaviana rehefa haneny ny toropetra mpampakarana atsika ho any aminy dia samy ho tahina Andriamanitra daholo tena tianay nareo Jesosy mahita fa tena maminay nareo ary mivavaka foana zay mety tsika tsy depola tena manalo ny be nohatra izany afaka tena irariana hoe ho zany raha sitrapony tompo fa tadidina daholo ny tarehiny rehetrarehetra dia misy fotoana rehefa mivavaka dia ohatrany averin'ny tompo anatin'ny sara ny kire daholo ny rehetrarehetra dia mahatsiaro nareo mivavaka ho ahy eo anatren'Andriamanitra manoina ny fitahin'ny tompo feno ho anareo dia makasitraka pastora miazakazaka amin'ny fiaraha-manompo amin'ny fiaraha-miaritra kely eny an-dalana ny fiaraha-naleliana na fahavaratra na loatona diofony nareo pastor sarehetra ny ambasador sarehetra ny mpiara-mivavaka rehetra ny mpiara-manompo rehetra mipiraita-pon'i Jesosy rehetra averineny aminareo koa bezotoraka be koa nareo tanao afeonareo araky ny etaeta voalazany ray aman-drentsika teo dia hivavakatsika sujet a mapetraka Andriamanitra eny ambavan'izy ireo a ny fanambarana mba hampiomana ny fiangonana ho amin'ny fiavian'i Jesosy hainjiro ny tananao a iombopotsika angataka izany ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a misaotra betsaka ny amin'ny anendrenao a ny mpanomponao ho ray a hitaiza hitory ianao sy ampianatra anay ny mombanao eo mba fitarihan'ny Fanahy Masina sy mifanosorona izay nanendrenao azy sy nataonao tao anatiny atonga zao asa fanompony zao a ho fantsina sy fitaovana eo tananao sy izay rehetra mpikambana mpiara-mivavaka mpiara-miombona fanantenana any amin'ny fiavianao hijoro a amin'izay ankasitranao araka ny izay nangatan'izy ireo Jesosy dia miompo zay ho ataonao eo ambavan'izy ireo ny fanambarana sy ny fahendrena atonga ny fiangonana ho isan'ny virjiny dimy endry mandreny trompetra ny fiavian'ny mpampakatra manana tahiry solika ao anatin'ny aizina hamantaran'ny mpampakatra azy ary atonga ny fiangonana ho tsy misy pentina fa ho vonona ho tsenain'ny mpampakatra ho koa tanteraka sy ho marina eo amin'izy ireo tompo zany hetahita sy fangatahana zany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen tiaka mafitsika ho an' Jesosy Kristy avy Nazareta Alleluia misaotra antsika rehetra mivavaka ho anay Andriamanitra ny hitanareo sy mary anareo mihoatra koa amin'izay tahita rehetra ao anatin'ny fonareo fofany amin'ny lanitra ny tananao deo tsika hisaotra ny tompo marina n'ity fotoana ity indray ho an'ny androany manokana hisaotra azy amin'ny fotsika manontolo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao androany misaotra fa vokisoa ny fananay vokisoa ihany koa ny ainay ary indrindrindrindra voko mihoatra fiainanay sy mombanay ray manontolo amin'ny alalan'ny fahafenonao ao anatinay raha ndeha zay raha ty fivorian'ity dia tovy manaty pahatsapany zay fa tsy mandeha rery fa misy mpiantoka misy mpia misy mpitantana ary mameno anay mandrakariva bitsika eo amin'ny fiainanay mandrakariva manambara ny sitrapony eo amin'ny fiainanay mandrakariva tsy rery zay Andriamanitra fa manana anao amin'ny fotoana rehetra tsofoka rano ianao ambany tanam-pahasoavana Andriamanitra eo ambany fiarovanaN'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao tsisy arombaka anao amin'ny tanan'Andriamanitra zany fa ninonina fiadiana rehetra voaforona melezana anao dia tsy ho ambiny zany mandrakizay mandehana eo ambany taridala amin'ny Fanahy Masina mahita nyhetsika Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina raha-panitronana ninonina fahasarotana rehetra atrenao eo amin'ny fiainana andresy amin'izany ianao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy
fa le valiny amin'io tsy takatry ny sainy io ho tonga vavolombelona alalan'ny olona rehetra fa velona eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsofoky rano ianao hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Salama ianao. Tahina Andriamanitra milafim-piainanao manontolo ianao. Ahery ianao. Tsy raraka mandrakizay zany ianao. Io ady io vavolombelona eo ambadika io. Io aretina io fa nasitranana mahagaga. Io lalatsarotra io dingana amantaranao n'Andriamanitra io amin'ilay ambony mbola tsy nahalalanao azy. Ny fiafaranan'io zavatra mitrangy io aneho ny fandresenao. Tsofoky rano amin'ny anaran'i Jesosy satria Jesosy nalaza hoe vita mety ny zavatra rehetra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ho raraka mandrakizay zany. Raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao. Amen. Aza dino fotoana tsika raha pitso ny tena fotoana